Baiboly dia milaza fa izay soratra rehetra mentsindry marin'Andriamanitra dia mahasoko fotom-pampianarana, fandresen-datra, fantsina zay diso fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho volona amin'ny asa tsara rehetra. Timoty faharoa toko efatra andininy enina amby folo fito ambin'ny folo. Paoly koa nanafatra tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana ka mahareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Timoty voalohany toko efatra andininy fenina ambin'ny folo. Nampitandrina koa izy hoe kotomera tsara rahalahy ka azony fampianarana natolotra zay nampianarina anareo na tamin'ny teny na tamin'ny epistilnay. Talao zany fa misy andraikitra lehibe mihitsy azy zay miandry azy sy miandry anao mba hianjona tsara zay efa nampianarina atsika, ary zay efa nampianarina atsika dia azon'Andriamanitra antoka fa nasoatsika zany ary masoatsika ary mbola asoatsika sy ny taranakitsika raha mbola tsy tonga Jesosy ary ny faran'izany moa dia ny fiainana mandrakizay. Noho izany ary satria manapetra ihany ny fotoana hoy pasterana kadin-dravola hoe tena sarotra ny mitoroteny foty, tena ilay mifehy fotoana mangataka mitombotsika mba ho voafehy satria mbola isy toroteny anankiray aorinan'izao ka ny anjara ary izay natolotsay mba ho ambara amintsika dia mikasika ny amin'ny olona masina. Ny famasinana dia mahatonga atsika olona masina. Ny fanamasinana atsika ary zay ny programan'Andriamanitra ny amintsika taranak'olombelona hatrany ampiandohan'Andriamanitra dia Andriamanitra be fitiavana tokoa. Tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronan'ny olona. Baiboly milaza izany. Dikan'izany dia hoe masina madio afaka miaona mifanatsika tamin'ny Adama sy Eva. Mifanatsika tamin'ny Adama sy Eva. Zay namoronan'Andriamanitra ny olona tao amin'ny Saedena. Masina madio tsara tena nafinaritra mihitsy. Fa rehefa lavo tamin'ny ota izy ireo dia very ny toetra-pamasinana tany ampiandohana. Very ilay toetra-pamasinana. Mbara amintsika zany fa ny fahotana dia ratsy hatramin'ny voalohany ary ratsy hatramin'ny farany. Tena ratsy ny fahotana. Very ilay toetra-pamasinana tany ampiandohana. Very ny endrik'Andriamanitra dia ny toetra araka an'Andriamanitra na ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Andriamanitra raha nahary ny olona dia voalaza hoe natao mitovy taresy endrika aminy. Genesis toko voalohany andininy fahafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nahary ny olona ho takan'endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Zay ilay famoronana. Nambara tamintsika taka ny endrik'Andriamanitra zany hoe nataon'Andriamanitra hanana toetra tsara, madio, masina. Fa rehefa lavo tao amin'ny ota dia very zany ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Niala ilay voninahitr'Andriamanitra. Lavo ny olona, napalahelo, lasa tsy nanana toe-panaraka an'Andriamanitra intsony fa nihery sy nandositra ny fanatrehan'Andriamanitra. Zavatra mampisaotra an'Andriamanitra nefa tafaverina indray ny famasinana noho ny fanavotana eo amin'ny Kristy Jesosy. Ka tonga piombona indray amin'ny toetra an'Andriamanitra ny mpin-rehetra. Mampisaotra an'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra fa nanisy aza ny fahalavona. Naniraka ny Jesosy Andriamanitra, Jehova-Andriamanitra ilay mpamorona dia mahita vahaolana foana hanavotana ny fiainan'ny zanak'olombelona. Tafaverina indray zany iza mino sy mandray an'i Jesosy tafiditra ho ankohonan'Andriamanitra. Tafaverina indray ho toetra-pamasinana io. Ary jereo tsara fa vao miova fo ny olona, vao miova fo mibebaka mandray an'i Jesosy dia madio ny fo sy ny saina ary ny fanahy. Madio ny ranon'i Jesosy ary fa ho resantsika hatrany an-tambon-dohantsika. Ten'Andriamanitra milaza zany. Andriamanitra izy no namorona sy nampisy atsika na anatina ivelany. Dia Andriamanitra manara-maso ny fiainantsika izy. Arahany matsara ary ny zavatra mahagaga raha notany anao aza hoe mba omeo aho hoe nisany volondohanao. Afaka milaza ve anao efa nanisa ve anao hoe zao nisany volondohako. Tsy mbola nisy olona afaka nanisany zany. Na mibany volo san'andro azy ianao
tsy afaka anisan'io mihitsy ianao fa lay mpamorona kosa dehibe ny olona manaraka lamody amin'izany fa isika olon'andriamanitra kosa dia fahafapo amin'ilay endrika nomen'andriamanitra atsika ary isika zany rehefa anao zavatra amin'ny zavatra rehetra ataontsika mihitsy dia tsy maintsy ilay fanahin'andriamanitra ao anatintsika mampianatra hoe zay mahamendrika ihany zay mahamendrika ihany dia zao zany atao tsara ety misy an'izay kozaina izay izy dia mpandefa volo dia izy mo tsaratsara volo zay tena lava mihitsy ny volony fony izy mbola tany amin'izao tontolo zao rehefa nandre filazantsara izy nivavaka izy tsisy nanambara taminy tsy izy mbola voapino vovetivety tamin'izany zay moa nivavaka talohany dia izy voataona tateorina tsisy nyteny azy hoe etezo volonao eo fa izy natsampy tomany tamin'ny ranomaso izy indray mandeha alady zay nivavaka satria nokasihan'ny tompony fony ary rehefa avy eo izy ny alatsinainy nataony tsara etiny voly gaga ny olona mivety sy ty lehilahy ty no tia volo lava be fa nalinona nataony tsara ety satria nanomboka teo dia nandray ny famonjeny izy ny ovany fiainana ny zavatra tiny dia zao anaja n'ilay famasinan'andriamanitra dia nataony tsara etiny volona alleloia ka ho atsika rahalahy zay no mahamendrika atsika zay no mahamendrika atsika manao tsara ety tsy alavaina be ny volo aiza koa no isy lehilahy rasta jereo fa ratsy be nge tonga dia hita zao hoe olona misy devoly mialatsiny tonga dia hita zao hoe tena tsy mendrika fa izao rehefa manao tsara ety dia hiten'ilay endrika azy voninahitra Andriamanitra ny olona zay tsy mba miraharaha an'io volon'io amin'izay io manko fanomezana nomen'Andriamanitra anie dia mila kolokoloina tsara araka ny tenin'Andriamanitra ka raha misy olona manohitra ny tenin'Andriamanitra voalaza ny salamo fa 8:20 ny 9:1 salamo 8:20 9:1 fa Andriamanitra mely mafy ny lohan'ny fahavalony dia ny tapon-doha lava volo an'izay mandroso amin'ny fahadosoana tapon-doha lava volo lehilahy no resahana amin'io satria mandroso amin'ny fahadosoana zany ny olona manao zany tena diso izy manao fahadosoana indrindra moa raha isika efa mivavaka tsika ve efa mivavaka dia mbola hanao fahadosoana zay nge ilay tenin'Andriamanitra hoe fanitsiny zay diso ahitsy ary rehefa ahitsika dia mahasoa atsika ilay fanitsy fa rehefa mandroso amin'ny fahadosoana ny olona anariny tsy mety izy anariny tsy mety izy fanahin'Andriamanitra koa mampahatsiaro azy amboary ilay enti volonao amboary ataovy tsara mbola mafilo ihany izy manana ny fotoana ny Andriamanitra hitsarana azy zany ny Andriamanitra io zavatra rehetra atao io riavana Andriamanitra marina fa fitiavan'Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra fa ho avy koa ny fotoana tsy maintsy hitsara Andriamanitra andiny be dia be eto amin'ny baiboly misy tena eo hitsara Andriamanitra ka mba hanalavirina ny fitsaran'Andriamanitra hakasitrahan'Andriamanitra atsika dia zao atao tsara ety ny volo tsy alefa ho lava be misavovona tsy mety mihitsy amin'olona mivavaka zay tiako atao nga ianao nanomeny io volondohanao Andriamanitra ny nanomeny io fa tsy maintsy manaraka ny tenin'Andriamanitra isika amin'izay mahasoa atsika halleloia tsisy ninonina avy amintsika ty tena atsika ity ka ariariantsika hoe ary baiboly miteny mankalazana olom-boavidy ianareo mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo sy ny fanahinareo zay an'Andriamanitra alleloia ho tahiny tompo aneny rahalahy rehetra ny anabavindray dia voasoratra amin'ny Kortianina voalohany toko 1:10 ny 5:10 Kortianina voalohany toko 1:10 ny 5:10 fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy zany fa ny volo no nomena azy ho fisarona nomena azy ho fisarona nomena ny vehivavy ny volo ho fisarona ny volo lava zany dia tena mamendrika tsy mety koa zany ny anabavy raha manapabolo coupe garçon moa saina ilay filaza azy tsy mety fa alavaina tsara ho tahiny tompo any anabavy rehetra ka ho lava volo alleloia nisy anabavy anankiray ny jovavim-belona
efa saika nihitsana ny volony nentina mambavaka mafy jesosy o ny volo menao fisarony nampitsiri ny tompo indray dia ny alava indray dia courage be izy satria zay no sitrapon'Andriamanitra. Alleloia. Mamendrika ny anabavy, mamendrika ny vehivavy ny volo lava. Fa izao natao karakaraina zay nomen'Andriamanitra fa halaviry kosa nefa ny endrika fijejojono fa tokony hanetsy tena mandrakariva manome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra ny mafantsa tsara ny toe-potsika raha ohatsy ianao mikarakara volo ianao sy ny toy izany dia le ho am-po zany mijeren'Andriamanitra hoe ataony ho voninahitra ho vely izy sa ataony fotsiny mba tena hoe iavahana mihafa ho endrika fijejojoana sanatriny ka tonga ny olona rehetra tena herikerika mihitsy tena tsiriritra mihitsy sy zavatra zany dia tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra fa hoe karakaraiko tsara ty volomeny tompo ity mba ho ataoko anomezako voninahitra alainahary dia hitan'Andriamanitra zay fanetsetena izay zany mahatonga atsika hoe tsy dia manao tokony ravaka vasa sy hitentina ny kristianina tsy manao an'ireny ravadravaka ireny tsika satria endrika fijejojono ireny tsy mahasoa Jezebela no nanao an'ireny tamin'ny fotoan'andro hitantsika ny fiafarany fa tena loatra afaka mikarakara ianao an'izay volomeny tompo anao fa atao am'famendrena ho voninahitr'Andriamanitra. Toizatsika zany amin'ny alalan'ny fitafitsika. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Ary toy zany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny famahotiny sy ny fahonoana tena fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na ny perla na ny fitafiana sarobidy. Toy zany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mamendrika. Fitafiana mamendrika. Maro ny karazana fitafiana resany manokana moa ny vehivavy satria raha jerena dia ny vehivavy ny tena be dia be fitafiana indrindra resaka lamaody dia tena maro tokoa. Fa izao amin'ny maha-olon'Andriamanitra efa navaozina ny fo sy ny saina efa tonga zanak'Andriamanitra dia izay mahamendrika ihany. Eny an-tsena ianao dia efa mahatazana zany ianao hoe io misy zavatra dia tianao ary ny koleran'le izy tena koleranao mihitsy fa izy anefa tsy mahasoa tsy mahamendrika izy ianao tsy mahamendrika eo mahazanak'Andriamanitra. Tonga dia ilay fanahin'Andriamanitra ao anatinao no miteny hoe tsy mety io tsy mahamendrika anao io fa ny ilaina dia zao maotina tsy ilay fitafy mampiseho nofo mampiseho fitanjana ao anatin'ilay mampiseho fitanjana manko le hoe tery loatra tataka zany dia fitafy iaina n'izao tontolo izao zany fa ny olon'Andriamanitra tokony havaka mihitsy tsy tery be ianao ve raha manao fitafy tena tery mo ve mahazo aina ianao na ianao azy mijaly angeny olona manao an'ireny eny fa misy fanandevozanao ho amin'ny endrika fijejojoana tsy mahasoa. Ao koa ny fitafy tataka zareo tsara fa matoa ny olona tia fitafiana tataka dia misy fahavoazana izay. Zareo anieny Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo. Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa 5:7. Ary ny boka izay misy ilay arety mandoza dia ho tsiary ny fitafiana ary hosolainy ny lohany ka sy ny fanaronany eo amin'ny molony ambony ary antsy izy hoe maloto e tamin'ny andro Testameta taloha ny boka manko dia arety mandoza aretiny ratsy ka rehefa tratsy ny abokana dia misy toby asiana azy atokana tsy mahazo miara-monina amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina ka izao no hamantarana azy ireo. Izy ireo dia voalanja hoe ilay boka izay misy ny arety mandoza raha sendra misy olona zany handalo eny amin'ny toby misy azy mba hiavahany tsara tonga ny olona tsy hanakaikaiky azy tsy arety mifindra ny abokana dia antso izy hoe maloto amin'izay fotoana izay dia ho tsiariny ny fitafiana manavaka azy zay le hoe misy fahavoazana misy fahalotom-po fahalotom-tsaina ao fahalotony toe-panahy ao mahatonga ny olona zavatra tataka zipo tataka robo tataka dia tsy
senatra mihitsy izy. Misy fahavoazana ao, misy zavatra simba ao, fahasimbana izany. Ary zao tontolo zao dia misy karazana aretina fahalotona be deabe ka raha tsy mitandrina dia mifindra io aretin'izao tontolo zao io, ilay aretiny abokany, dia mahatonga ny olona akatahaka nefa tsy mahasoa izany. Izany dia antsaranao no mijery an'ilay mety ho fitafinao hoe manahoana moa sao dia mba misy akanjo tataka tokoa, tsy mahasoa, tsy mamendrika, tokony ho zairina ve izany? Raha tsy atonina tsony fa tsisy amin'ny rana, meo an'izay atonina azy. Mety misy olona kelikely noho ianao fa ianao ngeza be noho ny fahasoavan'ny tompo, dia meo an'izay atonina azy mba mizara koa ianao e. Mahasoa anie zany e, alleloia. Fa tsy efa tena tery dia mbola iafinao ihany. Tsy mety zany fa mba misy olona mahatonga hoe tsy nampitovian'Andriamanitra, misy ny ngeza be, misy ny tonitony, misy ny kely, dia natao ifampitsinjo arak'izay. Tainy tompony anabavy rehetra. Ataony fitafiako zava-betaveta hoy ny bokin'ny Joba 7:1-3. Ataony fitafiako zava-betaveta. Tena hoe ilay fitafiany mihitsy zany manamaivana an'ilay olona. Zay ilay hoe ny famenarany voninahitra zany nge zao tontolo zao e. Izy miboridana eny an-dalana indray ny tena mieritseritra hoe izy ny tena olona kanefa ataony fitafiany ho zava-betaveta izy. Hoanazy zany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 3:2-4. Jeremia 3:2-4 dia misy teny ao voasoratra. Ary raha manao anakapo ianao hoe ahoana nahatonga izao zavatra izao tamiko, noho ny habeny elokao nampiaingana ny morotongotra akanjonao sy nanehoana ny omby lahatongotrao. Ny habeny elokao nampiaingana ny morotongotra akanjonao, zany hoe arakaraky ny habetsahany lay eloka, lay fahotana, lay filana ao anatin'ny olona zany no mampiakatra foana n'lay morotongotra akanjony. Tany Sabotsy Namena dia miteny hoe ny devoly dia manam-paharetana, iso ataony izy dia mampiakatra 5 milimetra eo amin'ny fitafin'ny vehivavy, miakatra tsikelikely, miakatra tsikelikely, miakatra dia zagaga ankehitriny raha mahita fitafy mamoafady. Ombeny tsy ny devoly no manao an'izany mba anampoteny sy hanimbany fiainan'olona maro. Baiboly dia miteny eo amin'ny bolana 7:7 hoe misy ny atao hoe fitafian'ny mijanga, fitafian'ny olona maditra sady maditra, fitafian'ny mijanga sady maditra no fetsy, tena fetsy izy. Dia manao fitafy fohy, manify, manara-batana, maneho tratra. Zany inge ny fitafin'ny olona zany. Ary raha tsy miambina ny mpivavaka ny olon'Andriamanitra dia lasa voasarika an'izany ny tanora. Na ny olon-dehibe koa azy rehefa tsy ampivavaka, rehefa tsy miazona tsara n'ilay famasinam-piainana dia voasarika an'izany. Dia mampalahelo fa samy olona ny mitondra an'izany ray ao am-piangonana. Tena ka tsy mety amin'ny zanak'Andriamanitra tsy. Na ny mpanompon'Andriamanitra, na zay rehetra manana anjara eo amin'ny asan'Andriamanitra, sika rehetra zanak'Andriamanitra voadion'ny rano Jesosy, tokony hanome voninahitra Andriamanitra amin'ny fitafy avokoa isika rehetra. Ao koa tsy fanontaniana hoe ahoana ve ny lehilahy ve mahazo manao sorta fotsiny mandeha ombeny. Iny mora atao hoe hiasa tanimbary mba sorta mba atseny amin'ny lohalika na ambany lohalika sy ny toy izany, fa tsy hoe akory mifiatona kely. Dia tsy mety koa izany. Fa mahatsara ny lehilahy dia izy manao pataloha foana e, satria izany any hita tena hoe mahamendrika tsara. Amaha olon'Andriamanitra tonga dia hita tsara ilay zavatra mahamendrika e. Ary isika dia tsy maintsy miezaka mamono ny zavatra rehetra izay mandranitra filana mba iarovana antsika sy iarovana ny hafa ihany koa. Nomeri 5:10. Hitantsika ny hafatra ao an'ny Israely. Nomeri 5:10, 7:7-9. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ka saovy asiany songotra aviavy ny sisiny fitafiana hatramin'ny taranany mifandimby. Jereo hatramin'ny taranany mifandimby.
areo ka asiany kofehy manga eo amin'ny somotra viavina ary ho somotra viavo anareo zany karaha jerenareo dia ho tsarovanareo sy akatoavinareo ny didin'i Jehovah rehetra ary tsy handeha araka ny fonareo ianareo na araka ny masonareo zay andehananareo hijangajanga mba ho tsarovanareo sy akatoavinareo didiko rehetra ka ho masina ho an'Andriamanitsareo ianareo. Alleluia. Jereo ilay tenin'Andriamanitra ny antony nanaovana an'izany le fitafin'ny Israely hatramin'ny taranany ho avana mihitsy ho atsaraina ho alavaina atao zay atsara azy ho voninahitr'Andriamanitra satria iarovana ny olon'Andriamanitra amin'ny filana maro filany maso zay andehanana hijangajanga mitondra ho any amin'ny fijangajangana ka tsy maintsy sorohana vonoina avokoa ny zavatra rehetra manitsika sy mandranitra filana zany ke mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosianina vonoiny momba ny teninareo zay ity tany Kolosianina 3:5-5 dia hitantsika zay andinin'izay hoe vonoiny momba ny tenanareo zay ety momba ny teninareo zay ety an-tany efa vitavetana falotona filan-dratsy fanirian-dratsy fiaremana zay fanompontsampy fa izany zavatra zany mahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fakatoavana tanao fa mahatonga fahatezerin'Andriamanitra le izy zany hoe isika zany raha manafotoana ny hafa amin'ny alalan'ny fijeriny amin'ny fitafitsika dia tsy afaka tsika baiboly ange miteny loza ho an'izao tontolo izao noho ny fahatafitohinana nefa lozany zay aviany ka raha tafitohana ny olona zany mba fitafiny mivavaka tafitohana izy na ianao koa manafotoana ny mpiara-mivavaka aminao dia tsy afa-maina ange anao amin'izany manafotoana n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitafy zay mampiseho nofo mianjaanja dia na ianao koa sahirana misy olona manina ary aozy izy tena sanandro dia mianto foana mifakapana mianto foana mifakapana rehefa jereny lay fitafiny ka io mahatonga azy ho tratran'izany fa raha manamaso tena tsara izy voaro izy. Alleluia. Alleluia. Ny fitafitsika io ny tenatsika sy ny fanahintsika dia zay ananantsika ihany koa na ny fitafitsika dia entina manompo an'Andriamanitra entina mankalaza an'Andriamanitra ny io ary taky ny ten'Andriamanitra zany ao amin'ny Koritiana 2:2 Koritiana 2:2 fa olom-boavidy anareo koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo sy ny fananareo zay an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra zay le nambara tamitsika ny tsy tompony tenatsika tsy atsika ty tenatsika ity any tompo ity dia reo tsara fa rehefa ataony raha anao a tompo dia manandratana antsika anao a tompo any tompo na ny fanahintsika na ny tenatsika dia hoe tsika manome voninahitra azy izany ary na ny fitafitsika koa aza dia hoe ny Salamy 7:20 andininy faharoa Salamy 7:20 ny andininy faharoa omeo an Jehovah ny voninahitry ny anarany miankoa feo anatrehany Jehovah amin'ny fahatsarany fahamasinana fitafy ny tiano ambarako amin'io miankoa keo anatrehany amin'ny fahatsarany fahamasinana fitafy masina atao foana zay akasan'Andriamanitra ny fiainantsika atao foana zay tsy hanelingelina ny hafa animba ny hafa zany ane jerena avokoa ety andalantsika tsy andavo ny hafa tsy hanimba ny hafa tsy hanimba ny fijery ny hafa tsy hampiditra fatafitohinana amin'ny hafa zany rehetra izany mila kendrena tsara kanefa dia zao ny fanahy masina zay ao anatsika dia mampianatra atsika foana isan'andro Halleluja. Zao nefa ny zavatra misy na dia fanambara sy mitorina ary nampianarana atsika aza ny lalam-pahamasinana mety veritsika ety an-dalana io no ny firongatsy ny ho tamin'izao any faran'izao ary no ny fahaelany fiandrasana fiverenan'i Jesosy dia mety veritsika io ary tsika Jesosy mamonjy efa be dia be ny nanary io resaka fahamasinana tena efa be dia be ny nanary azy
kanefa io fotom-pampianarana tena ngeza be mihitsy ahatongavantsika any amin'ny fiaina hitezana antsika amin'izao lalan-danitra izao ahatonga ny fanatsen'Andriamanitra ho amintsika foana isanandro ka mety veritsika io noho ny firongatry ny ota misy eto amin'ity tany ity io ny Timoty faharoa toko fahatelo ndininy voalohany sy faharoa Timoty faharoa toko fahatelo ndininy voalohany sy faharoa fa ko fantatrao koa izao any aparany any dia isandro mampidoza fa ny olona ho tia tena ho tia vola mpandoka-tena mpiavinavina mpanao blasfemy tsy manora isy ireny tsy misaotra tsy masina anao zany isan'ny fahotana nakiray goavana mihitsy melo-patsana manimba sy manapotika fiainan'olona tsy masina araka nametsan'Andriamanitra azy itsony ny olona zao tontolo izao moa dia efa potiky ny devoly borida leny an-dalana tsy masina amin'ny fomba rehetra amin'ny ota sy ny faratsiny eo ny baiboly hoe satria hitombo ny elika ho ny filazantsara mateo dia hiamangatsika ny fitiavany maro fa zay maharitra hatramin'ny farany ovinjeny miambina mafy zany tsika mba tsy hangatsika ny fotsika amin'ity fotom-pampianarana ijorotsika ity ny olona ge samy manana fotom-pampianarana misy atao fotom-pampianaran'olona misy ny fotom-pampianaran'ny devoly ny fariseo koa manana ny azy samy manana fotom-pampianaran'ny olona fa ahoana ary ny atsika ny tsy ho azontsika kanefa zavatra mahasoa atsika zavatra mitondra fiainana ao atsika namonjena atsika dia ahoana koa ary zany no ampiana zavatra hafa indray na ny esorana fa lay fotom-pampianaran'ny famasinana hatrany anaty miseho ety ivelany dia ho azontsika hatramin'ny farany halleloia zareo noho ny fahelan'ny fotoana lay ohatra nataon'i Jesosy eo amin'ny Mateo 5:25 eny hitatsika Mateo 5:25 dia miresaka toy izao izy raha naharitsela ny mpapakatra dia samy rendremanavy izy rehetra ka dia natory iza io lay virjina 10 io ka na ny 5 endry na ny 5 adala dia samy rendremana avokoa izy rehetra ka dia natory samy rendremana hitanao zany ny adala moa dia efa zay mahadala azy zay tsy miraharaha tsy mivakiloha efa zany ny fiainany ela ny fiavin'ny mpapakatra miandro zao tsika aiza ihany ary mbola tsy tonga Jesosy zay atsony aloha dia mandeha mialoha mpanompon'Andriamanitra maro mpino maro fa lasany aloha fa isika mbola tavela mbola tsy tonga Jesosy misehany amin'ny raha onylanitsaka atsika apakatra atsika dia mbola miandro tsika noho ny fahelan'ny fotoana dia miseho zao karazany zavatra maro izao ka raha tsy miazona tsara isika dia ho rendremana koa isika dia matory rehefa natory ny olo ny andiny hafa dia avy ny fahavaloka namafy tsy parifary ka rehefa matorytsika eo amin'ny ara-panahy dia misy zavatra afafiny devoly dia jereo rehefa avy eo fa lasa mipoitra eny amin'ny fiainan'ny mpivavaka eny amin'ny fiainan'ny mpino kanefa zavatra tsy tokony itsy zany misy fitetotoana mipoitra indray misy fitafy-tsiaradana mipoitra indray misy lamody-paotana mipoitra indray misy zavatra mipoitra indray satria natory rendremana vari baiboly mampianatra tokony miambina foana isika isan'andro halleloia zany ange mahatonga antsika Jesosy mamonjy misy foana amin'ny fotoam-bavaka samarainy fivoriana andavanandro ady maraina arive fotoana anelanelan'izay anao raha misy fotoana dia tongava mivavaka vavaka ihany ny azonina ny fotom-pampianarana hatramin'ny farany indrindra fa ny famasinam-piaina satria ary tsy ho tafiditra ny an-danitra mihitsy zay tsy masina baiboly miteny an'izany tena mampalahelo fa tena tsy tafiditra ny tena tsy ho tafiditra apokalipsy 1:7 apokalipsy 1:7 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay manao langa fa izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiaina zay ny zanak'ondriana mahatonga zany tsy masina dia mbola misy fahotana na niverina amin'ny fahotana tsy masina manao vetaveta manao langa dia tsy hiditra mihitsy tsisy kolikoly tsisy fandeferana fa ny baiboly mahamaritra tsy hiditra ao mihitsy zay tsy masina noho izany dia hoy ny Hebreo 12:8 hoe miaza mitady fihavanana ary famasinana
anjarantsika zany miezaka dia mijerytsika inona moa zany zavatra tsy mahamasina no resana tamin'ny maraina moa ny mitokantrano ny amin'ny fiainana fitondratena nambara ihany koa ny hoe mialohan'ny batisa ny mpino vita batisa tokony efa manolo tena afaka amin'ny fahotana feno fahasoavana sengele fahamasinana satria tsy ahita ny tompony hoe zay tsy masina itsika tsy afaka mety zay jesosy mamonjy ninina ataonay ho any an-danitra foana aleloia aleloia tsy ariavana ary mety ahita raharaha amin'Andriamanitra ny mpitarina zay tsy manamafy eo anivon'ny fiangonana ny amin'ity fahamasinana ity toy ny mandeha ho azy ny fiainana fa tsy manambara sy mitory an'izany na izy koa aza mety tsy ho tafiditra satria na izy koa matoty sa mitory an'izany dia tsy ainany koa le izy tsy ahita ny tompo zay tsy masina noho izany dia mila miezaka izy raha miala amin'ny fahasoavana isika ka tsy manaja sy mitazona ny fahamasinana matoa tsy afaka mitazona an'ilay fotom-pampianarany amin'ny fahamasinana dia niala tamin'ny fahasoavana zay satria tsy amikerina mipahatanjahana fa mifanako Jehovah tompony maro dia hoy ny Hebreo 2:12 zao ny zavatra resan'ny baiboly tena mampitahotra ty andininy ity Hebreo 2:5 ka hatramin'ny 7:12 ary mitandrema tsara fa ny raha izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny raha izy fakamangidy mitsimoka ampikorotana anareo ka ho voalotony maro fa ny raha izy mpanao favetavetanana olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau zay nivarotra ny fizikiny azony hanina indray-bava fa fantatrareo fa rehefa afaka zany raha te-handova fitahina izy dia nolavina fa tsy nahita zay ibebany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy zareo tsara tsy manaja zay masina miala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra misy fakamangidy mitsimoka mampikorotana dia voalotony maro zany hoe lasa ho korotan'ny devoly ny fiainatsika hiverina amin'ny fahalotona sy ny fahavedavetana indray raha miala amin'ny fahasoavana isika korotan'ny devoly dia jereo tsara keny zavatra mampalahelo voakorotana tokoa ny olona mpino vita batisa zao dia miady hevitra amin'ny fotom-pampianarana ina ny maharatsy an'izao ina maharatsy ny fitafy dia zao elareo koa tery loatra tery nefa niditra zao izy feno fahasoavana nahatsapa hoe tery ny lalana fa tsara sy mahafinaritra ilay fahasoavan'Andriamanitra zany no amonjena atsika dia io no mitahiry atsika ao anatin'ilay lalan-danitra sy manampy atsika mba hiazona atsika ny fahamasinana fa rehefa veritsika ny fahasoavana niala tamintsika ny fahasoavana dia inona ny zavatra mitranga eo voakorotana ny fiainatsika dia io fatadiavin'ny devoly averina amin'ny fahalotona sy ny fahavedavetana indray ka dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe indray androany dia mety hitomany sy hanenina rehefa tonga amin'izay Jesosy i Jesosy ane andray izay azy ary izay masina ho fiangonana tsisy pentipentina tsisy fiketronana madio masina atolotra tahaka ny Virginia madio ho an'ny Kristy ka raha isika ihany nanimba mitoepanatsika tamin'ny alalan'ny tsy fitandremana dia io ilay voalaza hoe Esau ane nahazo fizokiny fa namidiny zany tamin'ny anina andray-bava tsy raha asoina zay fizokina raha itsika teny mahasoina zay fahamasinana efa nifarany zao efa samy manao zay ataony ny olona andrira moa rehefa mandre tantara-piainan'olona tsy makatosy ratsy dia ho aranao koa ve zany baiboly mampianatra aza ny ratsy no alaitaka fa ny tsara ho amanokana dia efa nampianarina ny fotom-pampianarana ato amin'ity Jesosy mamonjy ity ka na izy ane zay adaladala eo na ray aman-dreny izy nazoka izy any izy fa izay nampianarina azoniko satria tiako ny fiainana mandrakizay za tsy mena maso an'izy na ray aman-dreny izy na batisa izy na izy miala amin'ny fotom-pampianarana any izy fa izao efa fantatso ny lala mahitsy zoro ao dia ho azoniko hatrany zany halleloia tsika mpitandrina dia samy ho ampamoahana ny amin'ny fiangonana tandrematsika hoe nampianaritsika ve zany ijorotsika ve zany mo ve isika modely tsara ny amin'izany rendrainga tsika no mamanoko zao misy zavatra be deabe mivaky eritrereto fa holozanga ny afarany zany fa io tsy misy hoe mpitandrina na mpino
fa ny an'Andriamanitra dia izay masina ihany ka nampitandrina izy ka tsy masina tsy tafidy tsisy hevitra mihitsy mario lay teny tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina fa zay masina ihany efa maraparana fa hivavaka isika tomany Esau tomany efa nomena fizokiana tsy nga efa nomena an'ilay fizokiana Jesosy monjaka nitondra foaza-panahy voalohany teto Madagasikara misy latsan'izany nareo fiangonana zokony reo ary mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana zokony ary mpandika teny tamin'ny fotoan'andro nomena fizokiana nga isika be dia be ny karazana fiangonana misy ankehitriny move tazomitsika ilay fizokiana sanavotsitsika ve zany natakalo tsikinina ary le izy atakalo rendrarendra atakalo vola makarena atakalo inona ary le izy tonga amin'izay ny fotoana andovana fitahina tsy maintsy ilay fizokiana no andovana azy tsy maintsy ilay famasinana no andraisana an'ilay valosoa fiainana mandrakizay isy olona hitomany amin'izay fotoana izay seny amin'ny rahony lanitra Jesosy iantseny amin'ny rahony zay vonina aneniny trompety miakatra zay vonina raha ohatrano ny ankidy tsy tia famasinana teneny ray aman-dreny fa mafilo dia tavela nakaizy dada nakaizy neny nakaizy izy efa niakatra ianao tavela dia itsatoka ao an-tsainao le hoe inona zany nahatavela noho ny zipoko tataka noho ny fitafiko tsy ara-dalàna noho izaho nanana fiainana tsy ara-dalàna nanana fiainana miafina noho izaho toy izao mety misy zavatra afeninao ny ray aman-dreninao kanefa tsy araka an'Andriamanitra zao rehefa tonga Jesosy dia zay vonina ihany ny raisiny talao ny virjina folo zay efa vonina ihany niditra dia mikatona ny varavarana dia tahaka izany koa ny fiavian'i Jesosy zay vonina ny miakatra fa zay jona tavela dia nahoana ny anjoantsika amin'izay fotoana izay raha ozy ny olona reo ve tsy mpivavaka Jesosy monjy nakaiza ny ray aman-dreninareo nakaiza ianona sy ianona mpivavaka efa laza naninonareo tavela ho ranomaso tomany nitaraina fatratra nitady zay bebahana tsisy falamasina efa niaraka niakatra niaraka amin'olom-boafonjy tsisy falamasina intsony ahoana re ijaly voamafy ry avano dao azonina hatramin'ny faran'ny fahamasina hoy ny apokalipsy 2:20 zay masina aoka ia masina zany ny baiko ny tenin'Andriamanitra zay masina aoka hiha masina azavana mihitsy zany ilay fahamasinana ia masina dia tsika hivavaka lasa ny ora atseo ny azy zay masina aoka ia masina zay tsy masina aoka mba ho masina amin'izay aoka mba ho masina amin'izay mahafinaritra nga rehefa masina tena mahafinaritra mihitsy raiso ny fiainako anjakao masiny tomponao tsangana itsika efelina ro nipetraka dia ho raintsika amin'ny fanoratena andininy fizikely ihany ho raintsika 7:100 fa nolo tena nanatanina amin'ny tompontsika